Iraintsika ny hira mitana ny firaisana. Mamaly ny faharatsiana ny tompo. Anio alady faharoa amin'ny karemia, alady 17 ny volana martsa taona 2024. Ny sampana sekoly alady no hitarika antsika ho amin'izao fanompom-pivavahana izao. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe mpanjaka ny tany. Amen. Ho fiderana an'Andriamanitra, andeha ho vakitsika ny salamo 470. Salamo 470, andininy voalohany ka hatramin'ny 70. Salamo 470, andininy voalohany ka hatramin'ny 70. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mira firam-baovao an'i Jehova, mira ho an'i Jehova tany rehetra, mira ho an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isanandro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana atao. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra, sady matahotra fambon'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsy nitsinony, fa Jehova ny nanao lanitra, fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsara-tareny ao amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza an'i Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Manomeza an'i Jehova ny voninahitra ny anarany, mitondra fanatitra ka mankalesy eo ankianjany. Miankoko fa eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingonana masina, mankivita eo anatrehany ny tany rehetra. Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehova ny mpanjaka, ary izao rehetra izao voorona ka tsy hetsika. Tsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Amen. Firana voalohany, andininy voaloha, faharoa ary fahadimy.
midera sy mankalaza anao izahay ry Andriamanitra avindrindro. Mideranao izahay no ny alehibiazanao. Enao ilay Andriamanitra masina indrindra, tsy misy azo ampitahaina amin'ny herinao. Mideranao izahay fa mahagaga amin'ny fomba fiasanao amin'ny fiainanay isan'andro. Mankalaza anao izahay fa tsy navelanao diso anjara ny sampana sekoly alahady. Izao fotoana izao Tompo dia apetraka feno am-pelantananao ary entinay hanomezana voninahitra ny anaranao irery ihany. Tsy feno anefa izany vavaka izany Tompo, raha tsy ampiarahana amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe ranay izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Miainay ny anona saza aminay, ary mamelany aminay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary izay mitondra anay fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ny sampana sekolelady no mihira raha vonin'izy ireo. Aorianan'izay ataontsika ny hira voalahatra 100 ny 1 sy ny 5. Araka maka sy iany teny soratra masina sika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo 5 ny 1 ka hatramin'ny 12. Salamo 5 ny 1 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika izany dia izaho maka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jehovah ô, ianao ny teniko, vataro ny heritreritra. Ianao ny feo ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitra, fa ianao ny ivavahako. Jehovah ô, maraina no nanjenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao, ka hanajajanao. Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao, tsy mitoetra aminao ny ratsy, tsy ahazo mijanona eo masinao ny mpirehare, alanao mpanao ratsy rehetra, ary inganao mpiteny lainga. Ny olona mpanadradra tsy mpamitaka dia ataon'i Jehovah ho zava-betaveta, fa izao kosa no ny haben'ny famindraponao dia hiditra ao an-tranonao. Ihany koa ka manatsika ny lampanao masina amin'ny fahatahoronanao ao. Jehovah ô, tareo amin'ny fahamarinanao ao noho ny amin'ny mpampahory ahy. Ataovy marina ny eo anoloako ny lalanao,
fa tsy misy azo tokiana sy alokon'ny vavany, fa ao anatiny dia teny faharatsiana. Fasana misokatra ny tendany, mandambolambo ny lelany izy, eloha izy Andriamanitra, aoka ho lavon'ny sainy ataony izy. Roay izy noho ny abean'ny fahotana, satria efa nihodina taminao. Dia hifaly izay rehetra mialaka aminao, hiovo mandrakariva izy ka miarova azy ianao, ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao. Fa ianao Jehovah mitainy marina, makasitraka no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Mbola hitovy vaky teny, izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 7, 17 ka hatramin'ny 20. Romanina toko 7, 17 ka hatramin'ny 20, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ahoana ary manakavaly va isika? Tsy akory, fa efa voalazantsika rahateo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jetilisa, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny menarana no ambanin'ny molony, feno ozana sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona andatsadra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahoran'Andriamanitra eo anolohan'ny masina, ary fantatsika fa izay rehetra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazahoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Faranantsika ny famakinan'ny teny soratra masina, eo am-pitsanganana no andraisantsika ny filazantsara. Jaona toko 7, raisiny eo amin'ny 7:12 ary atsahatra amin'ny 1:20. Jaona toko 7, raisiny eo amin'ny 7:12 ary atsahatra amin'ny 1:20. Izaho mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoelohiny, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka latokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohany, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava. Nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava, sady tsy manantona ny mazava. Fa andreo hita miharihary ny asany, fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava, mba haseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka isika tompoko, lehibe ny fitiavanao ry Andriamanitra tsara indrindra, fanomenao ny teninao izahay, voadika amin'ny tenin-drazanay izay novakiana taminay teo. Io manandray ny afatrao izahay ankehitriny, koa dia mangataka amin'ny fanahinao masina tompo, hiasa mahery aty anatinay ka tonga anay tena ho tany lonaka ny ny teninao. Ny fanahinao masina koa anie, omba ny mpitory izay anambara ny afatrao aminay tsirairay avy. Dia misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Yeah.
mipetraka ianareo. Ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao neny fahasoavana mba amin'ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Jaona 7. Filazantsarany Jaona dia filazantsara voasoratra farany indrindra. Efa voasoratra daholo Matio, Marika, Luka. Zay mahatonga ny Jaona tsy mamerina intsony ny tantara efa ao amin'ny ankapobeny. Miavaka ny filazantsarany Jaona amin'ny fomba fanoratra feno sary ohatra na symbolisme. Voaloboka manambara ny Israely na Jesosy Kristy. Zaho ny ranonaina, ny mofonaina. Dia be dia be zany ny sary ohatra ao, baravara, fananganany maty sy fiainana. Misy natao hoe métaphore zany ao. Dia misy koa zany ny lahadroa na dualisme. Mainty sy fotsy, alina sy andro, mazava sy maizina, fiainana sy fahafatesana, ambony sy ambany, lanitra sy ny tany, zavatra roa miaraka mifanohitra, zay natao hoe dualisme. Feno amin'ny Jaona. Misy fomba fiteniny koa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na ny amen ny verina indroa satria ny dikany hoe marina dia amen koa. Dia betsaka zany lahateny ao. Eto zany izy miresaka momba ny fitsarana, mamaly faharatsiana amin'ny tompo, fanamelohana. Ny teny hoe famelohana na fitsarana amin'ny teny resahana. Inona moa zany fitsarana na fanamelohana zany amin'ny Jaona? Vakitsika ny Jaona 7:7-10. Jaona 7:7-10. Vakitsika manao hoe ary zao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo zao ny mazava. Nefa aleluia lany maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asa. Amin'ilay hoe fanamelohana dia misy isa kely 9. Dia le isa kely 9 jereo ary amin'ny vodipejy inona ny dikany hoe fanamelohana? Fitsarana. Amin'ny teny Grika dia krino, azonany teny hoe crisis. Le teny hoe krino dia telo ny dikany. Voalohany fanavahana, discernement du bien et du mal. Voalohany zany manavaka, ny atao hoe mitsara dia manavaka. Dia faharoa zany manonona fitsarana, prononcer un jugement. Dia ny fahatelo manameloka, condamner. Tadio fa rehefa mitsara zavatra tsika dia misy zavatra anankiroa. Zay ny dika ohatra mandray atsika miteny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina, dia le fitsarana voalohany ambaratonga voalohany amin'ny fitsarana dia manavaka hoe ity tsara, ty ratsy, ty mainty, ty fotsy. Zay lantsika hoe esprit de discernement. Io zany fitsarana za amin'io. Mitsara zany hoe ty tsara, ty ratsy. Ity manavaka amin'ny dikany voalohany. Manavaka. Zay ny dikany voalohany hoe ty ambony, ty ambany, ty ankavia, ty ankavanana, ty etsy, ty eroa. Zay zany anatin'ny teny hoe krino. Fa amin'ny dikany faharoa dia mitsara mihitsy, manonona fitsarana. Manonona fitsarana amin'ny olona anankiray. Le fait de juger ho izy nareo mitsara mihitsy hoe zao ny fandehany zavatra io zany, avoavo koa ny hevitra zany hoe zao ny fandehany, zao ny afarany, dia ary izy amin'ny diso ary ny mahitsy sy ny sisa. Dia ny farany zany manameloka, condamné zany hoe eny ary fa vokatry le fanabiadiana raha mpitsarana teo dia ianao zany migadra 10 taona, ianao zany very amin'ny afobe, ianao zany mankatry mankaroa. Retelo reo zany samy anatin'ny soratra hoe toy izao ny fanamelohana. Dikan'izany hoe zao ny fanavahana, zao ny fitsarana ary zao ny fanamelohana. Izy telo reo samy anatin'ny teny io. Inona moa? Manavaka, mitsara, manameloka. Fa maninona? Zao no fanavahana, zao ny fitsarana, zao ny fanamelohana. Inona ny tonga? Tonga amin'izao tontolo zao ny mazava. Le mazava hoe rehefa tonga miteraka discernement na fanavahana, miteraka fitsarana, dia miteraka fanamelohana na condamnation. Rehefa tonga zany ny mazava, inona ny zavatra nitranga amin'ny 1:10 mijerentsika. Taloha zany ohatra ny tsy nisy fanamelohana,
tsy nisy fanavahana, tsy nisy fitsarana, tsy misy fanameloana, fa rehefa tonga tamin'izao tontolo izao ny mazava dia naninona? Ny soa, nisy safidy teraka tao anatin'ny olona. Ina ilay safidy? Alen'ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Like more na maître amin'ny teny anglisy io, na aime mieux, tiany olona kokoa, tiany olona tokoa ny maizina raha oharina amin'ny mazava. Zay zany nasian'ilay fanavahana, fitsarana, fanameloana. Ary ny antony efa petrany eo, maninona moa ny olona misafidy ny maizina fa tsy ny mazava? Mbola tsy tapitra ilay teny ahoana ozy izy, misy cause effet ilay izy, misy satria ngeda be ao, satria ratsy ny asany, ratsy ny asany. Zay ilay zavatra io zany. Misy ny fanavahana, misy ny fitsarana, misy ny fanameloana satria tonga ny mazava dia eto amin'izao tontolo izao. Le mazava ve mitondra an'io? Ny mazava zany ratsy satria nampisy fanavahana. Le mazava zany ratsy satria nampisy fitsarana. Le mazava zany ratsy satria mampisy fanameloana. Zay natao hoe problématique rehefa manao mémoire. Zany ve no izy? Dia mamaly an'izay zany ireo teny andian'ny teny nivakina tamintsika teny. Ahoana nahafahantsika miala amin'io fanameloana io? Satria zay no efa raha nidigana telo. Ananganantsika ilay hevitra hoe kristianina afaka amin'ny fanameloana. Kristianina afaka amin'inona moa? Fanameloana na condamnation zany, condamnation. Zavatra voalohany dia mila mino an'i Jesosy le mazava isika. Mino an'i Jesosy le fahazavana. Vaky itsika ary ny 7:70 sy ny 8:20. Ahoana hozy izy? Fa Andriamanitra tsy anameloko izao tontolo izao. Fa mba amin'izay izao tontolo. Izay mino azy dia tsy hoelona. Fa izay tsy mino azy dia efa voeloko raha teo satria tsy nino ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Izay zany. Ny mission le zanak'Andriamanitra, ilay mazava. Le mazava manko le zanak'Andriamanitra. Tsy andeha anameloka ozy. Izany hoe tsy andeha ametraka an'io discernement io na io fanavahana io. Tsy andeha ametraka an'io fitsarana io izy. Tsy andeha anolotra ny fanameloana io izy. Tsy zay ny antony ozy izy. Fa mba hamonjy. Zay ny mazava. Ny mazava dia hitondra fahazavana ny antony nandehanany teo. Fa saingy rehefa misy ny mazava, tsy maintsy miavaka n'inona? Ny maizina. Rehefa misy mazava dia inona ny hitanao mifototry le jiro? Dia misy maizina eo. Rehefa mitsangana anao masoandro dia inona ny hitanao manaraka anao? Misy alika. Eo zany amin'ny olana eo. Satria raha vao misy ny mazava, matoa zany alefa ny mazava dia misy aizina ao. Satria zany tsisy olona mitondra jiro amin'ny toerana efa mazava. Fa alefa zany zany satria misy aizina ao. Ka rehefa tonga le mazava dia misy fiavahana. Fa sainga tsy tahaka zany le aizina ara-panahy. Tsy tahaka an'izany satria tsy le mazava ny mitondra ny aizina fa ny aizina efa nisy teo. Fa zao no izy izy. Izay mino azy tsy hoelohany. Zany hoe izay mino an'io mazava io, mandray an'io mazava io dia tsy ho afaka vahana, tsy ho tsaraina, tsy ho elohana. Zay no dikany. Ako zany ny fanalidy zany rehefa hiala amin'ny fanameloana, afaka hiala amin'io, afaka amin'io dia raisy le mazava. Minoa ny mazava. Mitoera amin'ny mazava. Mandehana amin'ny mazava. Zay le Jesosy Kristy zay. Fa raha vao tsy mandray an'ino ny tsy mino dia efa voaheloko raha teo. Le choix atao amin'ny olona zany mahatonga azy voaheloko, mahatonga azy avahana, mahatonga azy tsaraina. Ny tsy mino kosa dia efa voaheloko raha teo, zany hoe prétérite amin'ny teny anglisy na perfect, zany hoe raha vao tonga le mazava ka tsy raisinao dia manomboka ianao dia voaheloko. Tsy miandry fitsarana akory. Manomboka ianao dia efa miavaka ho azy. Satria tsy ninona hozy izy? Ny anarany zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Manomboka eo zany le fanavahana. Ary zay no hitantsika, andeha jerentsika amin'ny Jaona 1 miankavitsika. Jaona 1.
ny 5 zao no toko voalohany 5 ahoana ho sisy ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy zay le izy ny maizina tsy mety andray an'io ary zay mahatonga azy voavaka avy hatrany voatsara avy hatrany voaeloko avy hatrany satria tsy mandray an'io izy mbola mafisiny azavainy misimisy kokoa izy io amin'ny 5 hatramin'ny 12 amin'ny 5 ka hatramin'ny 12 ahoana izy jaona toko voalohany taony tena mazava zay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao teo amin'izao tontolo izao izy ary izy nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany zay rehefa mandray an'io dia omeny hery dynamisme na puissance ho tonga zanak'Andriamanitra fa rehefa tsy mandray an'io ianao dia hitoerany fanameloana mazava amin'izao tontolo izao izy fa le amin'ny olona ny maizina toy izay ny mazava misy mazava eo dia misy aizina ato le olona kay miavaka ho azy mankany amin'ny mazava na mankany amin'ny maizina ary zay mahatonga le izy hoe le safidinao ny safidintsika ho izy miteraka an'io misy safidy atao zany rehefa tonga le mazava le valite amin'ny olona manoloana ny mazava mahatonga azy voavaka voatsara ary voaeloka le jamba amin'ny jaona toko 7 dia ny safidy nandray an'i Jesosy na dia ho voaroaka azy tao amin'ny sinagoga safidy ny mazava izy le samaritana na dia manana olana be dia be hatramin'ny tokantranony tsy vanina nandray an'i Jesosy izy dia tonga mazava ary ny samaritana rehetra dia mazava avokoa ka miteny hoe tsy noho ny teninao ihany fa ny tenanay mihitsy nandray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao le fandraisanao an'le mazava zany no mahatonga anao voaeloka rehefa tsy mety mino zany ianao dia tatra Nikodemosy koa zay miresaka amin'i Jesosy eto dia nandray ny mazava io mba tsy hoeloana izy safidy zany io ary safidinao io miteraka mahatonga anao voavaka fa tsy le mazava akory iny nanameloka anao fa safidinao rehefa tsy nandray azy ianao zany dia teraka zany ny safidy eo anatin'izay jerentsika eo ambanimbany toko 7 io 9:7 toko 7 9:7 maninona moa le fanameloana indray na condamnation no miteneniny eo toko 7 9:7 zay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa tsy vitany tsy manana fiainana izy fa ny colère de Dieu ny fahatezerin'Andriamanitra zany wrath of God mipetraka ao aminy ao izay le mahatonga azy condamné rehefa tsy mandray ny mazava ianao dia voavaka ho azy nankaria maizina voatsara ary condamné ianao na voaeloka satria misy zavatra mipetraka ao anatinao ka rehefa te handositra fahatezerin'Andriamanitra minoa ny zanak'Andriamanitra manana fiainana ianao tsy mitoetra anatin'ny fahatezerin'Andriamanitra tezitra aminao hatrany Andriamanitra isanandro rehefa tsy manana ny finoana ny zanany ianao ary fanameloan'Andriamanitra io dia fahita io raha le toko 7 teo ny any jerentsika dia mivezivezy amin'io tsika ny toko 7 io zany fanameloan'Andriamanitra zany no hita ao dia tsy maintsy jerenao zay hoe tonga ny mazava manao safidy ny olona maizina sa mazava dia misafidy ny maizina amin'ny olona satria izy ratsy ny asa izay mihinany Jesosy ihany no afaka amin'io zao nefa sokafantsika ny romanina toko 5 teo dia milaza fa ny olona rehetra samy nanota avokoa na jiosy na jentilisa fa maninona misy tsy voaeloko manazava satria izy mihinany Jesosy fa tsy hoe kory lasa anjely tsika fa nanota ihany
fa sainga mino an Jesosy tsy mitovy zany le manota tsy manana an Jesosy manota manana am Jesosy. Romanina 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 12 vakitsika. Ahoana manan-kavaly va isika tsy akory fa efa voalaza antsika raha teo hoe mpanota avokoa na jiosy na jentilisa, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina dia iray koa azo, tsy misy izay mahafantotra, tsy misy izay mitady n'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa rehetra, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Na jiosy na isika jentilisa io samy nanote, tsy manan-kavaly isika. Ka raha te handositra an'io ianao dia minoany mazava, mandraisany Jesosy Kristy le mazava. Izay no dikan'io. Fa io mason'ny lalàna ho Paoly apôstôly tampona avokoa ny vava rehetra, tsy misy azontsika atao raha io mason'ny lalàna, satria ny lalàna dia maridrefy ahafantarana fa mpanoty ianao. Izay ny lalan'ny lalàna anie. Raha miteny ny lalàna hoe aza mandainga, amantarana fa ianao dia mpandainga. Iza ny mbola tsy nandainga? Azonareo amin'izay fa maridrefy io ahafantarana hoe hatraiza ny fahotanao, hatraiza ny fahotanao. Raha miteny izy ny lalàna aza mangalatra, manomboka amin'ny mangalam-pihinana zany sao dia verinareo dia nangatanina hoe za mbola tsy nangalatra, mangalatra ora sy ny sisa. Raha mankaty mpiangonana anao ka tara dia efa nangalatra ora. Dia izay mahatonga hoe tampona avokoa ny vava rehetra manoloana ny lalàna. Ny lalàna dia maridrefy ahafantarana hoe hatraiza ianao. Izay ny lalàna. Ka rehefa mahatsapy ianao hoe tsy tratrako io, maridrefy io manatona aingana n'le mazava. Izay ny dikany. Mandraisa an Jesosy Kristy, miantora am Jesosy Kristy, mibeba ao am Jesosy Kristy. Izay zany ny ampahana am'le hoe zao ny fanamelohana, tonga amin'izao tontolo zao ny mazava. Fa len'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asa. Ka ianao izy mifidiana ny mazava, minoa ny mazava mba ho afaka aminao zany fahatezerin'Andriamanitra zany. Dia izay ny voalohany hoe kristianina afaka amin'ny fanamelohana dia kristianina mino an Jesosy le fahazavana. Fa ny faharoa dia izao, marina fa tsy mahavita ny tsara isika saingy mila miezaka. Rehefa mandray ny Jesosy Kristy le mazava ianao dia manao ny marina koa, miezaka mba hazava tahaka azy koa. Vakitsika indray Jaona 7 teo andininy 7:20 hatramin'ny 1:20. Jaona 7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Ary zao ny fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava. Nefa len'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asa. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala amin'ny mazava, ary tsy manatona ny mazava fa ndao hita miariary ny asa. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba seho ny asany fatao amin'ny Andriamanitra. Ny antony mahatonga ny olona misafidy ny maizina ozy izy ka mahatonga azy voavaka, voatsara, voeloka, satria misy zavatra fenina ao ambadika ao dia ny inona? Ratsy ny asa. Ary marina izany, ratsy ny asa. Ratsy ny asa. Misy zavatra feniny ao. Rehefa avy afeniny ao dia mora fantatra io zany. Dia rehefa mandeha le ankizy zany ndeha ny asany ray mpianakaviana dia miverina avy any izy vaky le vazy. Vaky le vazy. Da raha miteny dada hoe mankaty daholo rakizy, izy ny tonga farany eo. Fa hainareo tsara le namaky an'le vazy, izy tsy maintsy tonga farany izy fa tsy ho tonga aloha eo mihitsy izy. Dia le sara anankiray satria manino? Ratsy ny asa. Ary izay amin'io. Alen'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asa. Misy olona miezaka eto amin'ity tontolo ity hanaporofo fa tsy misy Andriamanitra satria matahotra ny fitsarana izy. Izay no ambadika io. Aloha ny eritreritra hoe tsisy io. Kanjo le eritreriny tsy mety fa misy amin'io dia miezaka izy manaporofo amin'ny zavatra rehetra hoe tsisy Andriamanitra.
Izay no ataon'ny olona miezaka izy anakona an'io Andriamanitra io satria matahotra izy, satria ratsy ny asa. Misy zavatra feniny ao, tsy mety manatona ny mazava izy a, misy zavatra feniny ao, misy zavatra feniny ao fa tsy mety manatona eo izy. Ary tahaka izany koa rehefa mandeha mianatra, rehefa be tabataba sinina dia tsy mety hipetraka izy, fa izy mipetraka ariandrina ry ihany aloha, fa misy zavatra tsy normal aminy ao satria ratsy ny asa. Ary manazava an'io izy hoe izay rehetra manao ny ratsy pratiquer le mal zany no tian'io resahana zany ao anatiny ao. Ary izay no manahirana satria misy olona zany a le faratsiana mihitsy efa lasa practice. Ny mampiavaka ny pratiquer faire manko le pratika zany misy teknika, misy olona avanana amin'ny fanaovany ratsy. Zay le tiana resahany, mavitrika amin'ny fanaovany ratsy. Izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava, mavitrika amin'ny fanaovany ratsy. Ary manahirana io, havanana rehefa zavatra ratsy. Rehefa mba mijery tambajotra tserasera anao dia inona ny manavanana antsika kokoa manaratsy zavatra sa inona ny ankamaroan'ny sary rehetra alefa ao? Havanana mihitsy amin'ny filazana momba ny ratsy fa tsy filazana tsara. Havanana isika rehefa ana ratsy. Ary zay mahatonga le hoe misy olona zany le manao ratsy izy dia mankala ny mazava. Matoa izy tsy mety ombona amin'ny mazava, misy dikany ao. Matoa izy mialangalana, misy dikany ao, misy zavatra feniny ao. Tsy manatona ny mazava, sady mankahaly izy, hehira. Mankahaly, hety no tsy manatona ny mazava. Dia efa miatakataka zany izy ao anatiny. Zay le hoe mampiavaka ny zanaky manjary misy le discernement teo izy tsika, le fanavahana hoe zanaky ny mazava sy ny zanaky ny maizina. Satria ratsy ny asa. Avy ihany le fitsarana avy eo. Mafy be io amin'ny Jaona 4:9. Kisika miankavanana antsika Jaona 4:9. Ny 2:7 hatramin'ny 7:7. Mafy mihitsy le tenin'i Jesosy amin'io. Ary mitovy amin'ny teo hoe tonga ny mazava, mivoaka Jesosy nankaty avy an-danitra, mivoaka mankaty. Jaona 4:9 2:7 hatramin'ny 7:7 vakitsika. O Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho ty ahy ianareo, satria avy amin'Andriamanitra no nivoako sy nankanezo katy, fa izaho tsy tonga ho ahy fa izy namiraka. Fa nahoana tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay miteniko ianareo. Hatreo aloha reto jiosy reto nilaza tena zanak'Andriamanitra. O Jesosy, raha Andriamanitra ny ray anareo, ty ahy ianareo, satria ny ray tam-po moa maninona moa tokony aninona? Mifankaty. Fa maninona tsy mifankaty? Fatatsika ny problème amin'ny fianakaviana, mihena ny fankatiavana raha tsy rairay le zaza ao anaty trano ao. Zavatra lojika normal amin'ny fiarahamonina zany. Dia izay mahatonga raha irairay-tsika ho Jesosy, maninona nareo tsy tia? Ny olona koa zany mba manahirina ihany raha teraka le zanaky dekona dia ny ray miteny komoriana, ny ray miteny anglisy, ny ray miteny frantsay. Efa naheno ve nareo? Izy mianakavy ao teraka dia samy hafa ny teniny. Zay nge nodikany hoe nahoana ny tsy azonareo miteniko Jesosy? Raha zanak'Andriamanitra tsika dia mahay ny tenin'Andriamanitra, dia mitovy ny tenintsika. Fa tsisy ganagana koa nanao an'izany. Safa manao an'izany ganagana aminareo any. Fa maninona tsy miady le resaka ho Jesosy? Fa dia mba zavatra hafa ny rainareo. Toy izy tsika amin'izay le izy amin'ny 4:7. Dia izay zany na zao Jesosy manao conclusion, manao induction zany na déduction zay lazanareo azy hoe amin'ny 4:7 amin'izay tsika mankary amin'ny 7:7. Ianareo avy amin'ny devoly rainareo, satria sitraka rainareo ny tianareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra marina, satria tsy misy marina ho aminy. Fa raha mandainga izy ny azo ny lasainy, satria mpandainga izy sady rainy lainga. Fa satria milaza marina aminareo dia tsy nonareo. Izy aminareo ny mampiseho ampanoty. Raha marina ny lazaiko nahoana nareo ny tsy mino,
fa zay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany tsy hainonareo satria tsy mba raha zay ny sotomona ho Jesosy dia nareo tsy zanaky ny ray fa zanak'izy, zanaky ny devoly mpamono olona hatramin'ny voalohany ny native language. Inona ny teny prené ny devoly? Nianarina amin'ny sikolalahadaka izany. Inona ny teny prené ny devoly? Ny lainga. Zay no mazava eo. Tsy misy marina ny eo aminy. Mpandainga izy sady ray ny lainga. Raha mandainga izy ny azy ny lazainy. Efa fombany izy tsy mandainga raha mahagaga. Dia zay zany ilay izy. Aza mba manao an'izany ndraiky izy. Ahoana moa ny tenin-draza na leo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny azonareo moa no dikan'izany. Ele maharatsy an'izany manko raika izy le mpamosavy indraindray izy mbo tsy mamosavy, mba mamototra zany izy. Indraindray izy mbo tsy mamosavy izy, mbo miaraka aminao eo izy, mbo tsy mamosavy. Indraindray koa izy manome fanafody mahasitrana azy. Fa le mandainga ny olana zany izy mandainga na zavatra tsara raha teneniny ianao tsy mino foana. Efa mba miteny mantsira ho avy ny fahavalo zay manko le izy. Nandainga ndray izy ho ny olona. Kanjo mbo marina ihany le teneniny. Efa tsisy mino tsony zay manahirana hoe allo ihany dia afaka le mpandainga manahirana. Dia zay le izy efa zatra an'izany ny devoly ho Jesosy. Dia efa mandeha ho azy zany ka nareo zany zay avy amin'Andriamanitra mahay miaino tenin'Andriamanitra. Zay ny tsy ahaizanareo miaino teniko Jesosy. Mafy be le hoe mila manao ny marintsika, mila manao asany mazava tsika. Marika fa olona mivoaka avy amin'ny mazava marintsika. Fa ny zanaky ny maizina izy dia mpanao ratsy, pratiquer le mal. Ka mankala amin'ny mazava izy, miafina izy, tsy manatona izy satria ratsy ny asany. Fa zay manao ny marina araka n'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny Jesosy dia manatona ny mazava. Manatona ny mazava. Ary marina tsy amin'ny famaritana an'izao tontolo izao, mila manatona ny mazava. Tsy matahotra ny seho, tsy matahotra mangarahara isika rehefa manao ny marina. Satria manatona, zay manao ny marina hozy izy manatona ny mazava, aseho ny asany amin'ny zavatra rehetra. Manatona ny mazava. Ray mandeha zany teo amin'ny efa nitantarako teo amin'ny Besare teo, mbola nisan'le lavadavaka be. Efa ela raha zokony tsy hitahita dia ary ampita ny arabe za ary ampita dia hitazako izy io fa izy mieritreritra hoe tsy tazana fa mba mody tsy mahita aloha paster aloha. Dia hoe anahoana le izy zany efa mijery foana sady miolakolaka anatin'ny olona dia mijery foana. Dia rehefa amin'ny fanitsy tsara latsaka tao an-davika raha zokony. Rehefa mijery amin'ny paster foana izy mandeha zany dia latsaka tao. Dia paster momba mody tsy mahita aloha. Hita ihany izy soa ihany fa tsy hitan'ny paster angamba ny eritreritra fa hita ny paster izy. Manahirina le manao cinéma zany isika amin'Andriamanitra raha vao tsy manao ny marina. Nefa hitan'Andriamanitra ihany isika ao anatiny. Ary zay zany ohatran'ny zazakely mihitsy miteny hoe za tsy hitanao hoe nefa le vatana be tazana eo. Dia mody miteny hoe tsy hita nefa hita ihany. Jaona 5:7-20. Ary io hatramin'ny farany zany io. Hatramin'ny farany zany io manahirana raha vao mikiafinafina amin'Andriamanitra tsika tsy mety manao zavatra tsara, zavatra marina. Jaona 5:2-20 sy 7:20. Vakitsika. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay nirisan'ny olona rehetra nampasina ny fiainana. Dia voaka izy izay nanao ny tsara dia ho ana amin'ny fitsanganana amin'ny fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho ana amin'ny fitsanganana ho fanameloana. Izay indray ilay condamnation zany. Dia ny asa atao amin'Andriamanitra dia asan'Andriamanitra, asa ao amin'Andriamanitra. Raha maneho fitiavana ianao ataovy tahaka manao asan'Andriamanitra. Raha mampianatra ianao ataovy tahaka manao asan'Andriamanitra. Raha mianatra ianao ataovy tahaka manao asan'Andriamanitra. Raha mivarotra ianao ataovy tahaka ny mivarotra zavatra an'Andriamanitra.
zay midikan'izay raha manao asam-panjakana dia ataovy tahaka ny manao asan'Andriamanitra fa Andriamanitra amin'ny tena mpanjaka n'le fanjakana. Izay natao hoe manao ny asa marina. Mila manao ny marina koa zany itsika rehefa manatona ny mazava. Ary izay miteneniny Isaia 5 teo. Satria Andriamanitra zany tsy tia ho asa ratsy io. Isaia Salamo 5 azafady ny 4 andininy 4 hatramin'ny 5. Salamo 5 andininy 4 hatramin'ny 5. Ahoana ozy izy? Fa tsy Andriamanitra mankasitraka zay ratsy ianao, tsy toetra aminao ny ratsy, tsy azo ijanona eo masonao ny mpirairay, halanao ny mpanao ratsy rehetra, ary inganao ny mpitena zay. Manahira, mila manao ny marina isika, ary tario amin'ny fahamarinana aho izy fa misy olona tsy manjary loatra amin'ity tamity. Andininy 9 sy ny 9 indray no vakitsika. Jehovah o, tario amin'ny fahamarinana aho. Nono tsy misy etikina tena faratsy. Fasana misokatra ny tendany mandambolamo. Misy olona zany tena hoe aza mbastatra an'izany tena hoe fasana mihitsy le olona. Tsy mba manao zavatra tsara sy marina, tsy mba miteny zavatra tsara aminao. Misy olona manao an'izany. Misy namanay zay tamin'izay mbola nianatra izy tsy meratsy zavatra ratsy. Ary tena misy olona manao an'izany tsy mba mbe manaka izy efa lehibebe efa anambady zany dia hoy izay mba endry amin'izay le zalahy hatramin'ny ahafantarany azy tsy mba mezy mba toy izy me angatabady ary izy ty dia nangatabady izy dia meme zay efa malala hoe bebe le ry tamin'ity kosa mba zavatra tsara azo vady mo dia efa babada nay zany rehefa vitavita le vodiolo efa manao fetifety zany sakafo hoe lahy to memehina meme bragety le kabaro izy tsy mihidy ketraka zay rehetra le ty zany tsy mba hiova mihitsy. Misy karazan'olona zany manao an'izany fasana mihitsy le olona hoy izy le soratra masina ka izy tsy koa satreby zavatra rehetra io fa zavatra hafa i mampime azy io. Misy karazan'ny olona zany tena manao an'izany manahirana. Izay le resantsika eto hoe mila tsika manao ny marina mba tia zavatra tsara sy marina amin'ny fiainana. Rehefa mihinana Jesosy Kristy tsika rehetra efa mino efa afaka mandositra n'le fanavahana fitsarana fanameloana fa mba manaova ny marina amin'izay. Mitadiava ny zavatra ny tsara mitadiava fa tsy ny ratsy izy. Mandray an'i Jesosy Kristy ary tsika izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary ny fanahy masina koa dia ntsina hoe fanahy fahamarinana. Ka raha te handositra ny fanameloana isika raiso le fahazavana. Aza matahotra ny mazava. Satria izay matahotra ny mazava izy dia maninona ny asany? Ratsy ny asany. Ento ary zao koa le mazava. Le mazava io maranantsika azy na dia somary tsy tsara ny asanao rehefa entinao mankana amin'ny mazava io miatsara tsikelikely mihintsina tsikelikely ny maizina aza matahotra anatona le mazava fa le mazava koa zany mampihintsana ny aizina rehetra ao amintsika ao. Ary rehefa mihintsana dia miezaka amin'izay tsika manao ny marina miaraka amin'ny Kristy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Le ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra koa manahirana fa nisy dekona nanontaniana hoe mba inona ny toroteny tadidinao fa mba faelaela ianao na dekona dia izy le re ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra.
manoloana izany sitrapon'andriamanitra izany ry havana andeha antsika rehetra hiaikiny tsy fahamarinantsika eo anatren'andriamanitra aorianan'izay dia nirava 7:37 no hano izantsika ny fifonantsika hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay o, ianao no Andriamanitra sy mpanjakanay, manome voninahitra anao ny olona rehetra satria Andriamanitra mitsara ny olona rehetra amin'ny fahamarinana ianao. Efa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao no mazava, nefa betsaka aminay no mbola misafidy ny maizina satria ratsy ny asany. Andriamanitra misaotra anao satria mbola asehonao sy ampahafantarinao anay ny fitsaranao ankehitriny. Maro aminay no mitoetra amin'ny fahamaizinana ara-tsaina ka tsy mihevitra izay sitraponao Andriamanitra. Betsaka no maizina amin'ny fiainam-panahy ka tsy manana finoanana ao Andriamanitra marina, fa manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, manaraka fomba sy fivavahana hafa tsy araka ny sitraponao. Ry Andriamanitra Tomponay, efa nasehonao taminay tokoa ny mazava dia Jesosy Kristy ilay efa naneho sy nampianatra anay ny fahamarinana sy ny fahazavana ao Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mankasitraka izay ratsy ianao, tsy hitoetra aminao ny mpanao ratsy, tsy mahazo mijanona eo masonao ny ratsy, halanao ny mpanao ratsy rehetra, aringanao ny mpiteny lainga, ny olona mpandatsadrasy mpamitaka dia ataonao zava-betaveta satria fasana misokatra ny tendany. Ry Jehovah Andriamanitra, eo tario amin'ny fahamarinanao izay ankehitriny. Tao amin'izay rehetra mba hanana voamendrika ny fibebahanay, hanana fanapahan-kevitra matotra amin'ny finoana ianao Andriamanitra, ka handeha araka ny fahazavanao Andriamanitra, fa tsy araka ny fisainanay sy ny sitraponay fotsiny ihany. Ankehitriny Andriamanitra, mangataka aminao izay hanananay toetra, hanananay ny fihezahana rehetra ahafahanay manao ny sitraponao, ka ny herinao no ny amin'ny fanainao masina hiasa amin'ny mpanomponao rehetra. Ankehitriny Andriamanitra, mandrenesa ny fivavaka izay asandratra tsirairay avy eto anatrehanao. Ry Andriamanitra Tompo sy mpamonjy anay, misaotra anao izay fa amin'izao fotoana ny karemy izay ahafahanay mandinika ny tenanay tsirairay avy izao dia nomenao fotoana izay miala nenina aminay ianao, fa tsy mbola manantanteraka ny fitsaranao aminay tsirairay avy. Ankehitriny dia avy aminao Andriamanitra trano andrasanay famonjena, famondram-po, anananay famelan-keloka, ary ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen.
anao izay nibebaka marina tokoa teo anatren'Andriamanitra mitsangana handray ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, tsarovy izao dia ianao izay nofidiko fa mpanompoka ianao. Noforonika ianao ka mpanompoko, tsy ho adonoko ianao izay nofidiko. Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotahanao tahaka ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitranao aho. Ary hoy koa Jesosy Kristy amintsika manao hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Koa amin'ny anarany ry havana no hanehoana sy hanambarana, fa voavela sy voavava avokoa ny elokantsika rehetra noho ny anarany masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. ry Andriamanitra Tompo rainay an-danitro dia raina miaraka amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ianao. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao, misaotra anao zahay noho ny teninao izay nambaranao taminay. Manoloana ny teninao tokoa Andriamanitro dia misy fikasana tsara
sy faniriana ao anatiny fonay ao. Mba hatonga anay ho kristianina afaka amin'ny fanamelohana, dia indreto izay Andriamanitro manavao indray ny fanoloranay tena, manavao indray ny finonanao Jesosy Kristy ilay mazava, ary indreto ihany koa izahay vonina handeha amin'ny marina araka ny sitraponao Andriamanitra. Ary indreto izay Andriamanitro vonina iaino ny teninao sy ankatoy izany, vonina hanao ny asa rehetra amin'ny fahamarinana tahaka ny ho anao Andriamanitra ilay tompon'ny fahamarinana. Iatario amin'ny alalan'ny fanahy masina izay Andriamanitro mba azonay maefa sy manatanteraka izany faniriana tsara sy fahavononana ao anatina izany. Mivavaka aminao ary izay ankehitriny ho anay tsirairay avy ireto izay tonga eto amin'izao tranonao izao, fa mivavaka koa izahay ho an'ireo fianakaviana, ireo namanay izay nanivony tokantrano tsirairay avy fa manaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Andriamanitro ampioreno ny finonay, tario mandrakariva izay andeha araka ny sitraponao, ilay mazava, ilay marina, ary ao anatin'izany dia ho afaka ny amin'ny fanamelohana tokoa izahay. Dia mino sy matoky izay Andriamanitro, fianao ilay efa niantso ny fidy anay tsirairay avy, ianao Andriamanitra ilay efa miteny aminay mandrakariva, tsy andao na afoy anay. Fa manana izay entaentam-ponay ihany koa izay Andriamanitro, fantatrao tsisy miafina aminao izany. Ao ny ray aman-dreny manana izay eritreriny sy fanirininy amin'ny asony ankohonany, tarionao amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ireo Andriamanitro, meoery tanjaka fahasalamana, azony maefa izany adidy izany. Miasa mandrara izay efa niantsonao, izay efa nomenao adidiny tsirairay avy, tenao Andriamanitra no hitarika azy ireo mandrakariva mba azon'izy ireo mahatanteraka izany araka ny sitraponao. Ao kosa Andriamanitra ireo izay tsy mba manana izany asa izany. Ianao Andriamanitra mahay zavatra rehetra manakare-pahasoavana, hijery sy hamindra fo azy ireny amin'ny zavatra rehetra. Ao tompo ny tanora sy ny ankizy rehetra manatanteraka ny fianarana, omeo fahendrena, omeo tolotsaina iendry, saina matsilo, azon'izy ireo maefa izany adidy napetraka ao amin'ny tsirairay avy ireo izany. Eto koa izay Andriamanitra dia mivavaka aminao, ho an'ireo mpanomponao izay te hisaotra anao, ireo fahasoavana maro sesehena nasehonao teo amin'ny fiainany. Mahatsiaro ambavaka ihany koa izay ho an'ireo izay sahirana, tsy manan-kialofana, tsy mba manana izay anteherana, mangataka aminao izay ry Tompo Andriamanitra eo. Ianao no hitarika azy ireny mba azon'izy ireny mitodika aminao Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra no Tompo azo hianteherana ary ianao no mahay ny zavatra rehetra. Mivavaka aminao koa izay Andriamanitro ho an'ny tsirairay avy izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, na tonga eto izany na nanivony tokantrano any, na amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra ilay Tompon'ny Tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka no angatahinay mba hanendry ny loharanon'aretina, hanasitrana azy ireo ianao. Dia misaotra any amin'ny valim-bavaka sahady izay efa atolotra ao Andriamanitra. Apetraka fenao am-pelatananao Andriamanitro ny fiangonana sy ny fitorinan'ny filazany tsara. Ianao no hitarika anay amin'ny fanatanterahana izany. Ianao no hitarika ireo mpitondra fivavahana, ireo mpitory ny filazany tsara mba hahefa izany asanao izany, ka dia handre ny teninao ny olona rehetra, mba tonga azy ireo handeha amin'ny mazava sy amin'ny fahamarinana eo anatrehanao Andriamanitra. Dia mino sy matoky izay Andriamanitro fa ny mpanomponao izay efa notendrenao eto amin'ity fiangonana misy anay ity dia ho jerenao manokana, ho feno ny fahasoavanao, ho feno ny hery avy aminao, ho feno ny fitahiana avy aminao izy sy ny ankohonany. Dia ny tompon'andraikitra isan-tsokajy eto anivon'izao fiangonana izao, apetraka feno eo am-pelatananao mba tena handeha amin'ny mazava eo anatrehanao, handeha amin'ny fahamarinana eo anatrehanao. Dia tsaroana eto koa Andriamanitro ny firenena izay misy anay. Ianao no hampanjaka ny fahazavana sy ny fahamarinana,
eto anivon'izao firenena misy anay izao hatrany amin'ireo mpitondra isan-tsokajiny ny vahoaka malagasy tsirairay avy dia mino sy matoky izay fa ianao Andriamanitra efa manana hevitra hiverana ny firenenay ka dia matoky ny fitondranao zahay dia zany Andriamanitra novavaka hasandratra ary inonay fa handraisanay valim-bavaka avy aminao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy mivavahana toy izany amen. Dia sika riavana hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra ka ny fanekem-pinoana laharana faharoa no ndeha iarahantsika manonona hoentintsika manambara izany finoantsika izany. Ny fanekem-pinoana Nikeana laharana faharoa manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray raitsy to mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an Jesosy Kristy tompo iray ny zanakalahy toka an'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombonina teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pontio Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ho an-tanakavanany iray avy any hivinindray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary ho mandrak'izay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaky ny batisa iray ho famelan-keloko sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka isika androany ny fikarana fanamina ny sampana sekolalady ho an'ireo mpampianatra mandroso avy hatrany ny filohan'ny sampana sekolalady ho amin'ny fanatanterahana izany sy fanehoana ireo mpampianatra ireo. Ifaly dia ifaly amin'ny Jehova, ifaly dia ifaly amin'ny Jehova ny fanahiko, ho ravoravo amin'Andriamanitra fa notafiany fitafiana famonjena aho ary nankanjo ny akanjo fahamarinana. Isaia 120:10 tapany A. Niverina androany tokoa ny fampianarana sekolalady manatona mazavatsika satria zanaky ny mazava tsy matahotra ny mazavatsika fa mandresy ny maizina. Fifaliana ho antsika mpianatra sekolalady sy mpampianatra sekolalady zany hoe fifaliana ho an'ny sampana sekolalady zany fiverenana amin'ny fampianarana izany satria elaela tokoa izay niantonan'ny fampianarana izay noho ny antony ara-pahasalamana. Fifaliana ihany koa no nazahoan'ny mpampianatra sekolalady fanamiana vaovao izay hotokanana an'io. Araka izany dia antsoina hiakatra ety anoloana ny mpampianatra sekolalady ireo miaraka amin'izany fanamiana izany izay tarihan'ny biraon'ny sekolalady. Tonga dia miaraka mitsangana daholo tsika mpampianatra sekolalady rehetra mandroso ety anoloana. Mandrapahatonga andry zareo ety anoloana dia manentana antsika ray aman-dreny ihany mba handefa ny zanatsika amin'izany fianarana sekolalady zany sady anara-maso ihany koa satria fanabeazana ireo zanatsika ireo dia rahantsika miombona.
amin'izao tsika dia mangataka ny iray mandray mpitandrina hitondra mibavaka ny fitokanana izao fanamina masina izao. Todika ty amin'ny alitara masina ianareo. Oe soratra masina. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miainy amin'ny nofo ianareo atateraka ny filamy. Ko mitafy famindram-po fiantrana famoram-panahy fandeferana fahalemem-panahy izay fandeferana araka ny maha-olom-boa fidin'Andriamanitra ianareo sady masina no malala. Ivavaka isika. Misaoranao zay Andriamanitra amin'ny fahasoavana. Anananay sampana sekoly laby tariny Brown komity ny mpampianatra. Vonina ndray izy ireo amakivaky ny taona miaraka aminao tondra izany fanabeazana izany. Mariky izany ireto fanamina ireto zay mariky ny fitoviana, mariky ny fanompona, mariky ny iraka ny rahanao azy ireo. Ka ianao Andriamanitra no anokaranay izany fitafiana izany anaovana ny asa fanompona rehetra ka ny fahasoavanao omba azy ireo ary anome fahalalana. Anomenao azy koa ny hery sy tanjaka avy tany manatanteraka izany ny fahaizana ampahindrina zay ampitaina amin'ireo zanaka amin'ity fiangonana ity sy amin'ny toerana rehetra ny rahanao azy ireo. Ka tanterahana misy ireo ny tsodranonao. Ny fahasoavan'i Jesoy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray tamponareo mba ho saina ray sy vava ray. Ny raha mankalaza Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo ny Tompo. Amen. Todika any amin'ny fiangonana ianareo. Ampifaliana tokoa tompoko no ilazana amintsika ray amandray indrindra fa somary vitsivitsy zany mpianatra sekoly lady ny verina an-dakilasy lakilasy aty am-piangonana zany a verina aty am-piangonana hianatra sekoly lady dia izay indrindra na tonga hoe aloha ampiarahana amin'ny aladiny sekoly lady anio ny famerenana indray ny fampianarana sekoly lady dia sady hitanina zany tsika mba anara-maso ny zanatsika sao dia miala iny an-trano ny ankizy kanefa tsy hianatra sekoly lady no alehany fa lalan-kafa. Zay ny tena ikite hoe miara-mitaizany zanatsika sika amin'ity fampianarana sekoly lady ity. Zao dia angatahana hamonjy ny toerantsika sika satria zay ny fanokanana ny akanjo masitsika. Teka ho an'Andriamanitra isika ny fananantsika ny rehefa mpianatra ireo. Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao iray izao maraina izao. Vaovao avy any ivelany. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, fitaizam-panahy protestanta amin'ny folo alin-day arivony mamo. Sampana Dorcas. Miorena tsara, aza miova. Koretianina faharoa toko 10 andiny fahavalo amin'ny 50. Fa Kristy ny fihavanantsika. Efesianina toko faharoa andiny 4 ho an'ny sampana Dorcasy chapelle Ampaibe. Fanasana ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo, riavana no mahay antsika ao amin'ny Tompo dia fifaliana ho anay sampana Dorcasy manasa anareo hifanotrina aminay amin'ny voka-dehibe izay ataonay eto amin'ny fiangonana ny 3 aprily 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny 7 ora maraina fanompom-pivavahana izay andraisanareo anjara amin'ny vakiteny sy hira. Amin'ny 12 ora fisakafoanana misy ny hotely karakarain'ny Dorcasy eto toerana amin'ny vidiny 503 ariary izay anasananareo. Amin'ny 2 ora folakandro mahafinaritra izay andraisanareo anjara hira 3. Manantena fahatongavanareo izahay ary manao velomanareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ny mpitandrina sy ny birao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana
ny fiofanany dekôlina Sololola iraisany chapelle militaire 10 dia ho tanteraina Rivo Mamo ny sabotsy 20 martsa 2024 ho avy izao. Anio aorian'ny fotoam-pivavahana farafisoratana anarana mahakasika izany. Ny andindininy kosa dia ho alefa SMS amintsika tsirairay avy. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly Alahady. Nanomboka androany ny fiverenana amin'ny fampianarana sekoly Alahady. Ilazana arak'izany ny mpianatra mba hamonjy ny fampianarana isaky ny Alahady manomboka amin'ny 7 ora maraina. Entanina ihany koa ny ray aman-dreny mba handefa ny zanany ary anara-maso azy ireo. Miverina ny taniketsa ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Ilazana ihany koa ny mpampianatra rehetra mba hanome ny lisitra ny mpianatra any Madame Faniry anio. Sampana VFL. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tanteraka soamatsara ny fifampiarabana taona vaovao. Misaotra ny mpitandrina ny birao ny fiangonana nanome alalana tamin'izany. Mankasitraka anareo rehetra ihany koa izay niara-nompifaliana taminay. Anio hariva amin'ny 3 ora no fotoana iarahana amin'ny RFA fa mila berarakevitra iarahana amin'ny pasteur Rabe Manantsosolofo mitondra ny loha hevitra hoe fataro ny momba ny fifankatiavan'ny olondroa mitovy fananahana sy ny franc-maçon. Manasa antsika rehetra ho tonga amin'izany. Sampana fifoazana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitoy anio ny fandraisana izay fotsika omenareo avana trabona indrindra ho fanarenana ny toby ao mananjary. Efa manana vata no manana ho fandraisana an'izany izy ireo. Avy amin'ny sampana Dorcas. Misaotra an'Andriamanitra ny mpitandrina rehetra ny birao ny fiangonana ny renim-pia ary ny fiangonana rehetra tamin'ny fahavitan'ny fankalazanay ny andron'ny 20 marsa teo. Manentana trany mahakasika ny mariazy miara-mizotra izay ataony 7 aprily ho avy izao eto am-piangonana. Mijanona ny sampana Dorcas rehefa mirava ny fiangonana. Sampana mpanazava stily. Ho tanterahina anio aorian'ny fanompom-pivavahana ny fifampiarabana na tratry ny taona. Asaina ho amin'izany ireo mpitandrina sy ny filohan'ny birao am-piangonana ombambady avy. Efa azo raisina eny amin'ny kapé sy ny mpiandraikitra ny tapakila chocolat de Pâques ka manentana antsika kristiana manontolo andray anjara ho fanohanana ny sampana. Avy amin'ny sampanasa AFF. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa omaly ny fiofanana tafika masina ary misaotra ireo rehetra nanatrika izany. Izany tafika masina izany dia ho tanterahana 5 20 7 martsa ho avy izao ka izay rehetra maniry andeha amin'izany dia angatahana mba ho tonga ny Alahady 20 martsa amin'ny 3 ora tolakandro. Amin'ny fotoan'io no andaminana ny zavatra rehetra. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Misaotra an'Andriamanitra fa totosa soamatsara ny randonnée omaly teny amin'ny faritra Ambohimangarova. Mankasitraka antsika rehetra nandray anjara tamin'izany. Mbola hisy ny randonnée hafa amin'ity taona ity, mbola ho lazaina amin'ny vaovao eto ihany. Mihira ao amin'ny FJKM Kadikely lafy ny chorale ny tolakandro, fiaingana amin'ny 2 ora sasany eto amin'ny chapelle, manao fanamiana robe dorée 45e. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana ny raisina avy tamin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Korotianina 2:7-5. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy, mangataka vavaka ho an'ireo sahirana sy manan-kelofana. Rakim-pisaorana ho fisaorana an'Andriamanitra lehibe noho ny nazahoana fahasalamana. Atolotra ho an'ny sampanasa AFF ezaka groupe électrogène. Ny finoana izay amin'ny alalany nazahoana izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao. Asan'ny apôstôly 7:9 tapany B. Fisaorana. Ny fianakaviana Andrenasolo Juvin sy manitra mianakavy dia maneho fisaorana feno ny mpitandrina sy ny mpitandrina mpanampy, ny birao ny fiangonana, fikambanany d'école Sololola, birao sy komity 25, ny sampana velona rehetra ary ny fiangonana manontolo tamin'ny fanotronanareo sy tamin'ny fitondranareo ambavaka ny fianakaviana tamin'ny namoizan'ny rainy Tompokla Andrenasolo Jonas. Andriamanitra manakarepasoavana ny amalivity anareo. Fianakaviana dia namela fararakitra ho an'ny fiangonana. Dia toy izay indray ny vaovaontsika androany ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Sotra ny tompontsika ny amin'izany raharaha izany. Ny manana namantsika mpanefana san'ny tompo
Andriamatora Andrianarimanina sedra ilonala avy amin'ny Fitsikema mba atondra zaka fitiavana raha ho izy dangatahana hitsangana so izy androany zany fimpatongeo izy zany mararo zareo Sakaramentany Batisa amin'ny heriny Jazakely Rintso Noary Fi atolotry ny ray aman-dreniny Andriamora Anta fanantenana sy ny menjanary Rebeka azanao izy mianakavy amin'ny ilany ato izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana saotra tompo mahazo toerana ny fifanany dekona dia any arivony mamo araka ny voalaza teo dia androany ny parafisoratana anarana ny soratra anarana ao amin'ny sekretariat zany isika indrindra fa ireo izay vaovao vao nanolo-tena ho amin'izany asa masina izany ny mpitanina mpizarahadra raha eto amintsika dia mamaramparina amin'ity taona ity ny anankiroa zany dia mangataka hitsangana eto aloha zany pastera Tora mianakavy sy pastera Nasanatra mianakavy izy le fianakavy misanareo teo omby an'zareo sakisaka le voninkazo sa omby an'zareo omby amin'zareo sakisaka le voninkazo ny ato ankavanako pastera Torana Victorien ny fiantsontsika azy ny ato ankavia pastera Nasandratra ankaviako zany dia izy le any manjakandrina le andanana any foana io zany ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa tsika rehetra pakany efa mahafantatra daholo amin'ny volana avril eo ny fanendrenany zareo efa fantatra ny toerana lehan'zareo zany raha vao tapitra ny avril zany ny miandrany zareo misy ny soutenance de mémoire de maîtrise zany mitondra mavaka azy ireo tsika voalohany mba havita izany fa mahavita mémoire daholo zay miala eto zany satria ary tsisy fandeferina fa tahaka amin'ny fianarana akademika rehetra raha vao tsy mahavita mémoire dia mivoaka amin'le licence efa azo iny zany fa tsisy hoe famindram-po zany fa fianarana io hafa ny mahapastera hafa ny diplôme dia ivavahana zany zareo avitan'izay misy fandanina teraka zany fanaovana boky anankivaly farafakely ny boky apetraka amin'izany dia misy ny soutenance de mémoire zany dia avy eo koa zareo hiatrika ny famoahana amin'ny farany volana Jolay anantsahamanitra misy ny fandanina momban'izany ny any akanjo masina na ny akanjo tsotra hitafiana indreo tsika chapelle efa mahalala amin'ny tokony ataontsika avy isika fa tsy azanakobo tsy ampianaron-domana amin'izany izay mila n'le fandaminana ny vinavinam-pandanina dia afaka maka izany ao amin'ny bureau zany amin'izareo amin'izay fandanina momban'izany hitsangana isika fiangonana hivavaka mizoranao zay Andriamanitra no fanany azy reto nandritra n'izay roa taona izay nampandroso ny fiangonana nitory ny filazantsara nampianatra fampizara fiainana taminay tonga amin'ny dingana famaranana izy ireo entinay mbavaka indrindra ny lahatsoratra famaranana zona maripahaizana maîtrise en théologie izay sarotra tokoa no manao izany ary tsy ny olona rehetra no mahavita izany ahery izy amenao hevitra tsara ny etomanina koa eo koa ny famoahana azy izay boady faharoa ataony amin'ny mampitandrina hirotsaka ny tanimbolonao homaninao izy mianakavy amin'izany tahiro vadiny ny zanany hiatrika izany asa izany izay fiangonana koa ifanoana amin'izy ireo izany no angatany amin'anaran'i Kristy Tompo amen mahazo toerana isika fiangonana dia afaka miaona amin'izareo koa zany tsika amin'ny fotoana mamety mahazo toerana ianareo le ty mbola ato aloha le ty mbola tsy mihetsika eto aloha iroso amin'ny rakitra isika ao ny choral nanatokopira hafa afaka mihira ao anatin'izany
Amarana izao fotoana izao tsika ka ny hira 7 sy 700 no ataontsika ny andiny voalohany mialohan'ny tsodrano ary ny andiny faharoa kosa ao aorianan'ny tsodrano. Ny tsodrano zay atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo ary tanterahany aminareo an'izany. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay efa miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Amen.
Apetrakintsika mivavaka mangina apetrao amin'ny tompondray ny herinandro izay ho vakivakinao. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ary ho antsika kosa ny fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra. Thank you.